Aïe 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 aïe, parle manaraka natao vao milay daholo a. Eto Ambohipotsika zao tompoko a en direct a. Misy mamaky ny tranony ongo sa jerijery daholo ny olona. Ato ny mpamosavy ao ambany ao miandry anareo kely a dia miakatsy. Aïe aïe e. Reo tompoko ny olona manafika amin'ny tranoko eto amin'ny 3 chemin bieny Ambohipo en direct tsika zao a. Mivony tranoko io fa tsy tafiditra amin'ny mpamosavy. Ny mpamosavy mpanjanaka amin'ny Madagasikara izay maty ody tompoko ry Facebook dia eto mivaravarako BNI 3 chemin Ambohipo fa mba tongava saina ianareo fa reo avy izy reo fantatrareo angamba ny tarehany. Sao eto Ambohipo tsika 3 chemin BNI. Aïe aïe aïe. Yaly. Araisy ny zavatra tokotoany lahy dia avototsika. Mety? Avia lahy mihinana an'ity dia avotra daholo tsika rehetra. Fa mifamosavina io. Ahoana le sabatra? Io elary aly mi témoigne. Teneny ry oada. Teneny fa aza velo ohatry zao tsika. Tere io mivavadiko tsy mivovana le roy ny mamosavy dia illumination nge io e. Satria ny migrevy tompoko dia famonon'olona aza mety migrevy ka le nivejapory a no nampianatra an'izany tonga dia hita eo daholo ny tarehan'ny lahy dia sibleny ela rapitso rehefa misy masosopory a rehefa tsy lamy misy tsy amin'ny moramora amin'ny Madagasikara dia tafiana tsiraray any an-tranony lesy tsy saky teniteny fa tonga dia nazazo aby sa manafika ny tranony izy. Hehe, elany navaly la aza mifampitsapatsapa fanahy. Navaly, arrête ça s'il te plaît, sinon je te tue. Zay fotsiny tiako kozina, efa mazava ny resaka rehetrarehetra misy eto zao fa mpanjana tany avokoa ny société rehetrarehetra ngeza misy eto. Dia inona ny jerijereny gasy fotsiny eo inona? Complice ao anatin'izany daholo ny akamarony fa misy anankiray madio za afaka migaranty. Dia jerevy zay tianareo atao dia atao fa aza manaiky an'izao tsony. Mbola misy manoditsafy any, elany navalina mbola mifeo akon'izay na alain'ilay eo. Alefako eto ny publication resakitsika se laha teo. Inona koa ty ataony laha ty? Afaka alefan'ny olona nge, tsisy droit laisany tsony rehefa mpanjanaka daholo zao reo. Afaka alefan'ny malagasy daholo satria arazan'ny malagasy daholo reo entreprise reo tompoko. Inona koa io? Dia ny gasy dia mbola misy rebereben'ny clip ny sasany any aho hoe mbody mamoaka clip mamono afo lelenina. Asivoaja ny letsy le gasy e. Reo vazaha sy karana rehetrarehetra reo. Sa toky enotra ty Pierre Clark enotra zay resak'izay anaran'izay Pierre Clark dia ataovy recherche Facebook fa razany reo pory any ty manjanaka pory ty kindindrenireo dia mbody jerijereo fotsiny eto indray mbody gaga daholo indray za tsy matahotra pory efa maty mipouvoiran'ireo fa ataovy manina efa maty povaka reo efa maty povaka pory laisany mivoady tsy maty povaka eo anao amina mpansavy verina amin'ny tany Madagasikara partage ty vidéo ty zay mbola manao farany eo a tongavanay any an-trano dia doranay zay nge manana élément be dabe zay nge tanora be dabe satria ny migrevy tompoko dia famonon'olona aza mety migrevy ka le nivejapory a no nampianatra an'izany tonga dia hita eo daholo ny tarehan'ny lahy dia sibleny ela rapitso rehefa misy masosopory a rehefa tsy lamy misy tsy amin'ny moramora amin'ny Madagasikara dia tafiana tsiraray any an-tranony lesy tsy saky teniteny fa tonga dia nazazo aby sa manafika ny tranony izy. Hehe, aloha hipoaka fa ohatrany miantokantona be taovy manina. Alefasy zay isambotra eto Ambohipo 3 chemin misy ana BNI Ambohipo aza masosopory mody midorororopory eo daholo. Miantso any Saint-Piasy ny any an-dafy rehetrarehetra Saint-Piasy taovy manina tantara ho an'olona marina. Merci pour la collaboration hatramin'ny voaloka hatramin'izao. Be da be mipiady ao, merci ankoto, merci an influenceur intelligent. Dia kidindreny no amin'ny vendrapory reo mbola manaky milelaka milelaka charité. Hehe, efa mivoaka lety ny secret ana illumination a efa maty pory laisany. Inona indray?
aza mety meme reo charité fa lasa manao be manaiky reo ranomandro seza efa voadio anay tompoko efa madio pory io ataovy manne maniny fa tsy mandaitra tsony mihodiny reo zany de partage mafy be ty vidéo ty fa efa izy milay ayo ataovy milay kwa zay kwa he tonga izy zany daholo zay eto amin'ny ataovy milay ya tonga de resaka manokana recherche kely fahalalana apasipasy ho an'izay tokony mety anjay iany raha hoe ao anao resaka ny tantara Madagasikara tonga de hitsitsika kokoa c'est tsy minono ty afaka monsieur documenté zay nao kaiky njija fa tsy antany de ahoana zany tonga de teneniko eto zany no ambango vanga no mba hampahafantarana atsika ho an'izay mbola tsy mahafantatry voilà amona vimy fahafantarako anazy de niova tonga niova ainareo moa iza niova ny olona teto imerina natao hoe ova de malahelo amlaza aminao fa oka zay le ady inona moa zany le ady interracial komba interracial entre io tsika io efa ny métropole tam'izany no naminao anazy resaka hoe fampidinany côté siny merina de raha mbola colonisé Madagasikara de mbola misy zany toetsainy zany hatram'izao de ny tiako tenenina koa mbola colonisé Madagasikara de mbola eto avy to foto-drafitrasa frantsay sy mbola ianaran'ny ankizy rehetrarehetra isa-maraina fa maninona zany ny zanak'alahy zany andeha ampianatra ny foala maraina de tantanan'lay zanak'alahy io zao elahy le nahita an'le vidiny raha mino elahy mino ahoana moa zany tsy maintsy mino fa io marina akongay misy lainga de anatitra an'le zaza andeha hianatra ny galeny tonga maman galeny il est bien mon cul oh c'est trop putain ça tantara artiste daholo nandeha ampianarina ny zanak'alahy andeha hiaka fanatotona zany ny ankizy any ampianarina tsisy teniteny fosy zany zay tsy miteny tsy misy proof ozy nareo zay ozy izy teny an'izany tsy miproof moa zany no miteny fa ny proof no mitantara zao ny proof no hitantara zao fa tsy miteny tsony fa miproof no mitantara raconter qu'est-ce que le racontement des proof le proof a raconté que combat voalohany nisy teto pendant 8 mois teto Madagasikara tam'izany guerre franco-ova ny merina no nanosika voalohany frantsay niditra teto tanàna tompoko voilà iza miteny amina io dia betsileo avao ao fianaratso betsileo raisy reny tompoko fa zany ny zavatra misy de ny ady ny ova sy ny tsy voatosika mihitsy le ova satria daninona le ova zany aloha zany mariako fa ny ova de anarana geremerina ny atao hoe ova de nisy maître an'izay ngamba atao nisy zokra izay moa ao zany nitarika an'izany de rehefa tsy hita tsony satria mafy be le puissance tsy hita mihitsy hoe ahoana raha tsy manana force nampanjaka ray manontolo ny force bidobien nampanjaka tam'izany nanohatra ny verina daholo inona moa ty fa tsotra kely nanovan'olona ny game nampidininy nanomboka teo ny fampidinany merina sy ny côté de namena ny toetsaina tany amin'ny côté tany hoe mivolena tany hoe pour zany ratsy de ka hatram'izao zany fandraisan'ny côté merina malahelo milaza aminao fa zany akory tsy midika hoe andao hiady fifakopy zany zay de hoe inona ny atao raha tsy hitanao zany zao ny atao mahinao zany ianao de contraire an'izay nitenenina rehetrarehetra zay fotsiny ny atao de zay ny atao de maninona ianao milaza aminao am'izany il faut s'aider dans cette combat voa amarana konnezy izy zany olo le rony aiza daholo am'izay le mpanao rap gasy aiza c'est l'heure le zao salisa mivarina manoratra fotsiny de tsy malala hoe inona ny zava-misy eto amin'ny firenena efa fifoazany zao hono malahelo milaza aminao fa marina daholo am'izay zany ka iran'ny lisan'ny taloha reny fa lisa marina fotsiny de nitsoka fa marina de miverena de toaly lesy
Sa efa nanao de tsy vita. Oay hoe andria hoe efa fantatsy laisany zao fa mbola coloniser Madagasikara am'izao fotoana zao. De inona ny tokony ataony laisany? Laisa miseho azy mpanoratra apity tantara fotoana zao ho amin'ny baka rehetrarehetra izay hoe matsiary voafitaka. Tsy voatery ho voafitaka mandrakizay ary tsy menatra ny adisona sy ny tsy henatra ny fahavofitahana fa le goanao mbola manery le zarangana voafitakarta zonikany fa za lo zao ihany sa miaro tombotsoa manokana ianao zay miara izy izany manokanao aloha zany zao de mangovo body isan'andro satria manangatra ny aizy izy zany jazana. Oya amaranana anazy documentaire kely makasika ny mombomba le izy izany memy feo kely nareo. Un peu après. Alors, je reviendrai sur les autres documents. Alors, je commence, en gros, on va dire, je vais expliquer en gros ce qu'est la guerre ce qu'a été, en résumant, la guerre de 1895. Ensuite, on essaiera de voir ce qu'a été l'Odyssée de Rajester, donc de cet officier. Ensuite, il nous donne des éclairages évidemment très intéressants sur le parcours de l'armée Houve pendant toute cette campagne qui a duré quand même 8 mois et demi. Et donc il y a eu le temps, si vous voulez, que beaucoup d'éléments se développent, que beaucoup d'actions commencent, soient interrompues. Ensuite, nous examinerons quelques éléments du témoignage de Rajester et en conclusion, on verra quel est l'intérêt du document. Et puis on se posera une question qui me paraît intéressante et qui peut-être alimentera le débat qui pourrait intervenir ensuite, c'est est-ce que la victoire française était inéluctable? Et je pense que le débat, mais alors on va pas refaire l'histoire bien entendu, mais je pense que le débat mérite, la question mérite d'être posée. Alors, le pourquoi, on va en dire quand même deux mots. Le but de l'expédition française de 1895 était de... Firna karabola daholo zao malagasy satria tantara disy ny anarana virena mianatra tantara marina. La za aloha mananjanaka mialatsiny aminao fa miprofo d'histoire aloha tonga de mijanona mianatra. Disy ny ampianarinareo ao aloha fa aloha le histoire hijanona. Sa tonga de ovainareo an'le marina tampoka am'izao étape scolaire zao. Comment on va faire ça? C'est insupportable. D'obliger le gouvernement Houve, c'est-à-dire celui de la reine Ranavaloum III et de son premier ministre Raini Layarivoun, qui était en fait le véritable roi de Madagascar, la reine n'ayant qu'un rôle secondaire, à respecter les éléments du traité de 1885 qui avait été négocié très longuement entre 83 et 85 à Tamatave, d'une part par le gouverneur de Tamatave, Andrianaman Parduli, qui a eu un autre destin par la suite, et par l'amiral Nio, amiral français. Les négociations avaient duré quand même 2 ou 3 ans, ça avait été difficile, on avait abouti. So de marave be loatra fa loatra ny tany. Supposons fotsiny zany. Be da be nge zany tsy aizy izy zany eto e. Ary be da be ny aizy izy zany. Azonareo ve ny tenenina? Be da be ny rafitra mbola mitrangana eto am'izao ovaina daholo ny anarana. Averenina am'izay ny anaran'i Madagasikara revie manakasy tsara am'izay dia reny anarana tompotompona razan'olona ratsy tompo reny ovaina daholo le anarana reny tompoko satria olona diso no fampianarana natao de izahay dia tsy manaiky ny anaran'ny zana-bahoaka anatin'ny anarana mpamosavy ve ny ao anatin'ny mpamosavy nge io indraindray io hoe mpamosavy ny dikan'izany.
dia ampianarina anatina anarana mpamosavy fananana mpamosavy zany no mitaizan'ireo mialatsiny ho an'ireo lycée rehetrarehetra reo anarana haninareo fa zany ny dikan'izany tsy manaratsy anareo zany fa tôt ou tard tsy maintsy tonga amin'izany ny fahatakaran'olona ny zava-misy dia mialatsiny amin'ny laza aminao fa atsabomie